dia tonga soa eto amin'ny fandaharana Jeanne Forest Santé aty Canada indray ianao. Ny resantsika anio zany dia ny momba ny lohateny hoe misy ve ny fitiavana indray mitompo-maso. Ahoana indray ary zany resadresakitsika androany zany. Eto ampamaraparanana ny été aty Canada amin'izao fotoana izao ka dia efa andeha hiditra amin'ny automne isika atoato izany, ka dia mba manararaotra faraparany ny mitafatafa eto an-davarangana. Misy ve ny fitiavana indray mitompo-maso na irony atao hoe coup de foudre irony, izany hoe olona roa izay mbola tsy nifankafantatra, mbola tsy nifankahita hatramin'izay niainany, kanefa dia vao nifankahita dia tonga dia latsa-pitiavana ary dia ohatrin'ny hoe olona efa nifankafantatra ela dia ela ary ohatrin'ny hoe nisy ny ataontsika hoe zany hoe fifampitokisana tamin'ny fotoana fohy dia fohy. Inona no ambadika izany zavatra rehetrarehetra izany? Inona ny mahatonga an'izay karazana toe-javatra izay eo amin'ny mpifankatia? Mbola ao anatin'ny fikarohana zany ny momba ny phénomène ny coup de foudre io. Misy izany ny milaza fa io zavatra io dia fifampisintomana ara-biolojika. Izany hoe tsy misy zavatra amboamboarina mihitsy izany ny fifampisintoman'ny roa tota ary ilay fifampitokisana mipetraka. Inona ny antony amin'ny fotoana fohy olona mbola tsy mifankafantatra nefa mifampatoky? Ny fanazavana ara-tsiantifika zany momban'ny izay toe-javatra izay dia ny hoe raha misy zany olona iray izay manintona dia matetika zany io olona io olona izay mitondra endrik'olona izay efa fantatrao na ny didina anao, izany hoe ohatra hoe raha lehilahy izy zao dia ilay vehivavy nanintona azy ohatra dia vehivavy izay mitovitovy endrika amin'ny reniny na mitovitovy endrika amin'ny anabaviny, izany hoe olona akaiky azy izany ara-biolojika. Dia io fisintomana io zany manjary ohatrin'ny hoe miteraka karazana zavatra izay mitoetra, fifampitokisana mitoetra, satria raha ohatra ka olona mitovitovy tokoa amin'ny renin'ilay lehilahy ohatra dia any amin'ny subconscience-ny any zany dia tonga dia mieritreritra izy izany hoe ohatrin'ny reniny zany ny ohatrin'ny hoe fieritreretany an'ilay fitiavana, izany hoe tonga dia mieritreritra izy izany fa fitiavana tsy misy takalony, fitiavana izay ataontsika hoe zany idealy, fitiavana tena izy, nefa ilay olona tsy fantatrao ary tsy mbola fantatrao ny fiainany. Eo zany no mipetraka ny danger rehetra amin'ilay ataontsika hoe zany hoe fitiavana mitoetra amin'ny
maso sendra ny fanojo, ary ilay fitiavana atao hoe coup de foudre. Eo no misy ny risika betsaka satria tonga dia mametraka ny atao hoe karazana fitokisana ara-boajanahary izany ny mpifankatia, kanefa tsy mahafantatra ny olo io. Amin'izay fotoana izay zany dia miredareda dia miredareda tokoa ary tena mitafotafo ilay fitiavana, ary dia eo ilay atao fitiavana mahajamba, izany hoe jamba tanteraka zany ny olona iray ka tsy afaka mihiratra ny masom-panahiny amin'ny hoe iza marina moa ity olo ity, fa dia manakina ny fitiavany tanteraka zany amin'ny olo io. Ary dia ny fomba fisehoan'izany ataontsika hoe coup de foudre zany dia hita foana n'ilay olona te hiresaka aminy foana, te hiantso azy amin'ny telefona, ary dia tsy metimety mihitsy rehefa tsy mahita ny olo io. Efa niresahako teto daholy ny atao hoe maladie d'amour na ny areti-pity, tena zavatra misy izany indrindrandrindra zany amin'ireo karazam-pitiavana atao hoe coup de foudre ireo. Ary dia tsy mandre mihitsy ny atao hoe karazana tebiteby ny amin'ny hoe iza marina moa ty olo ity, satria dia tena ao anatin'ny ataontsika hoe fahafinaretana tanteraka mihitsy izany amin'ny fifandraisana. Betsaka nefa ny velam-pandrika amin'izay fotoana izay satria rehefa mandeha ny fotoana dia mety miamisinda amin'izay ilay fitiavana izay nitafitafy teo, fa miahita zany ny hoe iza marina ilay olona. Rehefa mandeha ny fotoana, mandeha ny fifandraisana, dia mety mialefy ilay karazana fifanontonana, satria eo zany vao hita fa tsy ilay olona tao anatin'ny idealy zany ny idealy ao aminao zany ilay olona, dia eo matetika zany no mitranga ny faharavam-pitiavana rehefa misinda zany izay karazana fitiavana mitafotafo toy ny mandray zava-mahadomelina mihitsy ny aherin'ny fitiavana amin'izay fotoana izay. Ka rehefa manomboka miseho zany ny hoe tena toetran'ilay olona maha izy azy dia matetika eo zany no mipoitra ny faharavan'ny fitiavana. Sarotra dia sarotra ny faharavam-pitiavana raha ohatra ka ilay olona izay ny antefaniny coup de foudre zany no mandrava an'ilay fitiavana. Sarotra dia sarotra ny fiarenana satria araky ny efa nazavaiko teto dia ny hoe mety andeha hatramin'ny areti-pity mahery vaika izay ao anatin'ny fotoana maromaro ny fanasitranana azy, anatin'ny andro maromaro na ambolana mihitsy ary mety miditra hôpitaly mihitsy ny olona izay voan'ny areti-pity.
satria nisy zany a ilay fahatapahanyilay ataontsika hoe zany hoe fifatohan'ny eritreritra sy ny faniriana ray manontolo ary ny fitiavana, nisy ny faharavana tapoka dia mety miteraka ny ataontsika hoe choc émotionnel zany a amin'ny olona iray, ary dia indraindray a dia mety miteraka tany amin'ny famoiza-po na ny famonontena mihitsy ara. Ny mahasarotra an'io zany a dia mety tsy ho réciproque ilay fitiavana, izany hoe tsy ny roa tota zany no nandre an'io fifanontonana mahery vaika io, fa ny olona iray ihany. Mety ihany koa nefa ny roa tota, mety ihany koa nefa dia manjary fitiavana tena izy, ary fitiavana mandeha hatrany amin'ny fanorenana tokantrano, ny fahazahoana taranaka, ary dia mety mandramaty mihitsy ny fitiavana indray mitompo maso. Ka izany angamba no ataontsika hoe tena idealy raha ny amin'ny hoe fitiavana izany. Kanefa kosa raha ohatra ka voan'ny fahadisom-panantenana zany a ny olona iray tamin'izay ataontsika hoe fitiavana mitafotafo, fitiavana izay mahery vaika tao anatin'ny coup de foudre, izay kosa nefa raha ohatra ka nisy ny fahadisom-panantenana dia mety vao maika akahery ny olona iray amin'ny fiainana, satria expérience hitany tamin'ny fiainana, ary dia mahatonga azy hitandrina ny fifandraisana amin'ny olona izay manaraka eo. Saingy kosa amin'izay fotoana izay dia fitiavana izay voalanjalanja, kanefa tsy anjary fitiavana mitafotafo ohatry ny teo aloha intsony. Izany hoe tsy mitovy intsony izany ny ataontsika hoe fandrenesana an'ilay fitiavana amin'ilay olona vaovao, kanefa dia mety ho fitiavana tsara orina, fitiavana voalanjalanja, ary dia fitiavana mety aharitra. Dia toy izay sy toy izay indray tompoko lahy sy tompoko vavy no azona tolotra anao anio, manao abonnement amin'izany forêt santé aty Canada fa hanatsara ny fiainanao. Bye bye.